miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao ariny zoma fa 12 ny volana aprily 2022 izao tavitra indray atao anatin'ny fandarana resapentsika amin'ity arina ity sehatra aneho-kevitra ara-politika mikasika ny toetra ara-pirenena ary arahana amin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Madagascar Television amin'izao alina izao dia ny révérend Andrenal John Andriamanamby izay fantatry ny rehetra amin'ny hoe satrobory no vahintsika ato anatin'ny fandarana tsy zoviana intsony fa dia fantatry ny rehetra mahafilo nasional sady mpanorona ny antoko AMF 3FM azy miarabanao ray aman-dreny ary sotranao tonga somatsara ato anatin'ity fandarana ity indray eny misotranao nanasanay ary fiarabana koa no averika amin'ny fiarabana ataonao indrindra ho an'ny mpanaraka ty fotoana ity dia misaotra miloha amin'izay raisitsika amin'izao fotoana izao iaraka izany dia manamafy fanasanatsika rehetra anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana fanontaniana voalohany avy hatrany hiatrika fifidianantsika betsaka ireo kongresy nivony atoko samihafa betsaka ny firotsahako fidiana ny adivitra manodidina an'izay aiza ho aiza ny antoko tarihany Andriamatoa révérend Andrenal John Andriamanampy ny AMF 3FM eo anatrehan'izay fivoaran'ny toetra ara-politika eto Madagasikara sy ny fidirana ho any amin'ny fifidianana izay satria ao anatin'ny ankolafy ravalomanana izy hipetraka ao anatin'ny ankolafy azy ve sa anana izay hevitra manokana izay fomba fijeriny eritreretina hiatrehana izay raha-pifidianana izay alohan'ny hamariko an'izay dia mamela ihany ianao iarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka ity fotoana ity ny mahareveraraky ny teny tao dia ray aman-dreny am-panahy ny tena voavy nandalo ny andro lehibe ny pasika itsika vita somatsara iny ary mino aho fa nitondra aim-baovao ho atsika na iza na iza kristianina nankataony iny ary ny anay manokana kibangista moa satria ny anay dia atao hoe église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé Simon Kibangu EJCSK nefa moa lava loatra zay dia no afoezinao fiangonana kibangista izahay dia manana ny 6 avril fety lehibe taminay tsy ny eto Antananarivo ihany na i Madagasikara fa maneran-tany satria ny foibe raisam-pirenenanay zay mibaiko ny fiangonana rehetra kibangista dia aokamba 250 km 60 km mialo Kinshasa reny vohitry ny Congo ka izahay zany a raha ny tena marina dia tokony ho tany nefa moa araky ny teny teo dia hoe ndaraha-pirenena koa dia loavina ny raha-pirenena satria ny vahoaka no tsy maintsy jerena na maha-olombelona na amin'ny fitaizana ara-panahy izay zany tamin'ny 6 avril dia nanana fotoam-pihavahana manokana ka dia rarina koa ho an'izay rehetra mpiara-mivavaka ny ahatotosa ny fety mbola ho avy ny Pentecoste mbola ho avy ny Noely 20 mai mety mahazatra ny akamaroany moa dia ny hoe 20 Desambra no ny filazana natao ny papa Simon Kibangu fa 20 mai nahaterahany Jesosy Kristy ary navoaka ara-pomba ofisialy zany a tamin'ny l'an 2000 tamin'ny roa rivo teo ary dia manaraka izay ny fiangonana kibangista fantatra moa fa misy kibangista any Canada ao Afrika ampovoany any Amerika Atsimo misy any Australie firenena maro ao Europa firenena maro ato Afrika ary dia na dia zandriny azy satria vo haingana ny siny eto Madagasikara dia mipo sy mijoro maha fiangonana ny fiangonana eto Madagasikara zay ngamba no ametrahako an'le hoe alohany amalina ny teninao ka dia raha ohatra moa misy tokony hampiana kely fanontanianao dia miandry aho iverenantsika rehefa nontaniana ny valiny hoe amin'ilay satroka mpanao politika anao ary nahazahoanao an'ilay anarana teto Antananarivo hoe maire légitime an'Antananarivo aiza ho aiza ny atoko AMF 3FM eo anatrehany fivoaran'ny raha-pirenena zay ateo raha-politika indrindra ny fifidianana ao anatin'ny ankolafy ravalomanana azy ve ny solomaso ijerevana ny raha-pirenena sa mahatoko mahaleo tena azy
manana ny maizy azy ao anatin'ny AMF 3FM. Ny AMF 3FM dia efa feno efapolo taona izao. Nilazana an'izany a dia tamin'ny andro 1973 no nitsangana ny 3FM sady syndicat io no misehatra sosial tena ibanjinana ary angama moa Tanarivo dia mahalala manokana fa zavatra mikasika mpivarotra amoron-dalana sy ny zavatra sosial rehetra dia raha vao miteny mpivarotra amoron-dalana dia ohatsaina ny 3FM zay tateorina moa nanana lay fijoroana hoe ONG TIF zay mbola ao anatiny satria ara-pahasalamana dia manana dispensaire zahay araky ny fiarahamonina dia mbola ao anivo ny rehetra mikasika ny fivarotana amoron-dalana dia amin'ny ankapobeny zany dia voaka madinika fa rehefa mipetraka indray le hoe AMF 3FM dia misy zany le AMF ny AMF dia atoko politika tokony ho maro zany dia hoe AMF 3FM dia sady atoko politika zay nateraky ny traikefako zaho manokana zany satria 1963 zaho no nofidiny ny tanora PSD ho vice-président national tamin'ny kongresy tamin'izany fotoana zany rehefa lasa moa le président satria lasa tany amin'ny Frantsa izy nianatra dia aho no nanomezareo fitokisana ary dia tsy novany zareo zay fitokisana zay hatrany amin'ny 1972 zay niainako tanteraka zany a ny fitaizana natao ny président Philibert Ratsiranola ary io satroko hoe satrobory io tsy tongotongo ao azy io fa misy dikany hoe rehefa voataizany président Philibert Ratsiranola anao amin'ny social démocrate dia petraka am'izay fotokevitra zay ny tokony mahapolitika politika ao dia fotokevitra fa tsy hoe tsangan'olona no toanina na ny fiatanam-po fotsiny ahazo tombotsoa mivatana na akolaka ka ny fitaizana azy zany a dia isaorako any président Ratsiranola zay mahatoizy aho am'izao fotoana zao ka rehefa maty izy tany nahidrano aho nandevina ny vatatenany ary dia nametraka fanamby aho fa nisatroko ao dia hoetiko ary dia rehirehako fa mbola voatazoko hatramin'izao mahasatro nyty mahasatro bory ahy zay indrindra no tsy tovizako amin'ny sasana satria ny ahy dia tezitra tamin'ny fitondrana general Ramanantsoa tateorina dia no hoe ahoana no potehina ny PSD nefa tokony mahizy azy faharoa ahoana ny raisina fananany PSD tsy ny akeko zay mitarika ahy nanangana ny atokoko ny ainga tamin'ny sosial koa aza dia zay nitaizana ahy satria raha nalefa ny président Ratsiranola tany velany dia ny fivoahako voalohany dia tao Dar es Salaam tondra ny étudiant zay solotena niara ny vory tamin'ny mpianatra tao Afrika avy eo aho dia nalefa ny tany Frantsa dia nalefa ny tany Moscou nijery ny kolkozy sy ny sovikozy ary dia nahita koa ny kibotsy sy namany taty Israely zany hoe tena resaka nafinahitra azy zany dia voataiza amin'ny resaka sosialy mbahoaka ny tenako zay zany no tsara ka raha ohatra anao miteny hoe aiza ho aiza nareo zay dia tsy mbola miova hatramin'izao 73 2013 dia mbola ny AMF ihany ny 3FM ihany zay dia mbola mipetraka na fotokevitra na fijoroana amin'ny sehitra amin'ny raharaham-pirenena ka na teny moa anao taminy hoe aiza nareo amin'ny mouvance Ravalomanana 2002 ny tenako nanapa-kevitra fa hilatsaka tamin'ny fifaninanana ny président république tamin'ny 2002 ary dia nandeha tany Kinshasa aho nangataka nitsodrany chef spirituel neny moako tsy atao hoe papa ray masina fa nanay tao hoe chef spirituel ka noho ny tenako zay représentant légal ny fiangonana io ary solotenany aty amin'ny république ny Madagasikara zay izy nanendry ahy dia mazava loatra fa tsy maintsy nangataka tsodrano aho na tsodrano aho nefa indrisy tara fito andro aho dia tsy afaka nilatsaka fa nisafidy
tamin'izay fotoana zay ny safidy a anakiroa professeur Zafy Albert sy Marc Ravalomanana rehefa natao ny conseil national maika de maika satria efa tara ny tena tsy maintsy manana fanohanana ny atoko dia ny lany maro zany a dia hanoana ny candidat Marc Ravalomanana tam'izany fotoana zany tamy 2002 io am'izao fotoana zao mbola tsy tara ianao fa Dia mbola mbola- tsy mikatona ny fetrandro am'ilay fanaterana tota taratasy amin'ny filatsahako hovidiana zay ny tonga nanontany hoe anarina niny fahatarana tamin'ny 2002 iny ve ny révérend Satrobory sa anaraka ny fanapahan-kevitry mouvance satria fantatra ihany koa mouvance atoato a iona any Afrika Atsimo amin'ny filompanorana ny atoko tiako Madagasikara hanana ny fanapahan-keviny mikasika izay fandraisana anjara amin'ny fifidianan'izay efa nambarako teo fa zay de tsy zatra n'le miova loko miova palitao miova hevitra fa ninay rehefa hitanay fa nanjary le zavatra natao ny président Ravalomanana tam'izay nitokisana azy ka nandanimboaka azy tamy 2002 dia nanosika ny bureau politika ny amefa 3FM 2006 hoe milatsahary ianao fa ngamba tonga le fotoana de hoa hoe non aza petraka amin'ny fihetseham-pony raha raha-pirenena fa andao hijery ny zava-bitany de hitanay fa zavatra lehibe loatra na eto Antananarivo aiza moa no ahitana hoe ohatra akaiky fotsiny zany e io nosy be tsena io tsy misy tsena mitovy amin'io amin'ny Afrika zay mba nalovako maromaro ny firenena tany mba njareko a tsy misy nefa fantatsika ny loto ny teo ny tsena nosy be ary natao fitadiavam-bola azy natao fitadiavana vato aza indrindraindrindra vato rehefa fidianana rehefa candidat de mody manambomboatra kely le fotaka teo dia de zaho tena mikarakara madinika ina koa zay madinika karakara iny io dia rehefa lany izy de adininy anaty le vahoaka zay mietsena teo nosy be zay tena naloto tam'izany fotoa zany vitany président Ravalomanana somatsara izy ary fantatsika fa président frantsay tonga taty niaraka tokana ny zavatra io ary ny arabe n'Antananarivo a de rahatsika mahita ny zavatra nahagaga ny viteto ka rehefa nanao ny fandinihana akaiky ny tenako manokana aloha sy ny arandinika tamin'ny bureau politika sy ny comité ny conseil national dia namerina zay fitokisana izay ka namerina koa ny fanohanana azy ho tamin'ny 2006 ka rehefa tonga ny tamindreo de tsoranao fa tsy de nitoerana no nahitanareo anay tsy mbola nandre toerana tam'izany fitorano zany zahay tamin'ny 2009 iny rehefa nirefitra ty raha ty dia noheverinay fa ny fitazomana ny fotokevitra ny fiaraha-miasa dia tsy maintsy lalaina amin'ny maha atoko azy de ny safidy izahay ho tao anaty ny mouvance Ravalomanana ary hatram'izao tenenako anao zao de mbola tsy hainay ho ary manovaova ty toetra anarana indrindra palitao tsy hainay zany ka dia zay zany ao anaty ny mouvance tiky zay fa mbola manamafy ny fanohanana an'izay fanapahan-kevitra Andriamatoa Ravalomanana Marc ianareo amin'ny mety ho candidat arotsy anao zafady hatram'izao ory tenenako zao de zay zany a de tena manohana ny zavatra tarihany Ravalomanana Marc zay no ahatanao ahy satria efa nitenina hoe mera légitime tatia Korondrano teto Magro Korondrano tao anatin'ny akolafy Ravalomanana ihany koa anao zaona izay anarana zay zay mihitsy mahatonga aho zay hoa tsy manova zavatra efatra taona lasa zay tamin'ny andro ny elany madama Ratsivalaka teo amin'ny fitantanana ny commune dia ny vahoaka ny Magro ray manontolo no nanery ahy hametraka ahy ao amin'ny commune ho mera zany ary dia efa vonina zareo fa fotsiny ero tsia angamba tsy de mety a ny fihetse-po toy zany fa tsika efa mahalala fa ny premier ministre Roindefo dia efa nanapa-kevitra teo nivo ny fivorian'ny gouvernement ary efa soniavy ny ministre ny atany tam'izany Masimana de hoe ny commune urbaine dimy reto a de tsy maintsy atao ny fividianana mera dia Fort Dauphin Fianaratsoa Tananarivo Nosy Be Elville sy Sainte Marie
dia nilaza tavoaka hoe akeko ny fangatanareo fa nefa kosa raha makeny aho mova tsy ohatrany manao zavatra haminona tena na haminona ny fotokevitra eombonana dia ny hoe ara-dalàna hatrany no ataotsika ka dia mangataka aho a ataotsika ny fiomanana ateveninareo le fitokisanahy hanaovantsika zay fifidiana zay dia mera feno ny anarako ka izay le mera feno zay no zaka feno aiza ka io zao ny ampitsonina dia napetraka nitendrena ny ty Edgar zay PDS nanendrena azy dia mbola io izy io manao ny asany sy ny andraikiny araka izay nanendrena azy fa ny vahoaka kosa dia hoe zay dia mametraka anao ary mitana ny teny hoe mbola maire légitime natananarivo ianao anarana iny kanefa ho ia hoe aoka ny vahoaka no tompo safidy am'izay tao ka raha miteny amin'ny fividianana koa azy anao dia haveriky fa ny mouvance manana maizy azy ary ny filoha ravalo manana moa araky ny teninao tao dia ifampidinika am'izay heveriny namana akaiky mpiaramiasa akaiky mpiaraidonakafo akaiky amin'ny délégation hidinika aminy any amin'ny toerana zay misy azy any Afrika Atsimo ka everika fa ny AMF 3FM zany dia mitana feno ny maha mouvance raha valy manana azy isany andray anjara ao anatin'ny dinika any Afrika Atsimo ve ny AMF 3FM amin'ny alalan'ny eo mpandaminana moa zay ka mialatsiny aho raha ohatra ka ilaza hoe enina tsia fa dia zay tapaky ny mouvance satria misy pitarika ao ohatra ny mouvance rehetra dia misy pitarika ao dia ho hitatsika satria amiko dia olokendry raha kotoary velo mamy zay sady président CT raha teo no nametrahany président Ravalomanana ny andraikitra hitarika ny délégation ny mouvance zay aty Madagasikara ka amiko dia izy angamba ny tokony hanamaly an'izay ho aizy ny misy ny MF 3FM fa zay dia anatiny ka dia mahatoky ny fahendrenyko zahay amin'ny fitatanana ny raharaha eto toerana rehefa miresaka aminao isaky mamaly fanontaniana dia mampatsiahy tantara hatrany mialohan'ny amalinao ny tena valin'ny fanontaniana dia taratra ao anatin'izay lay efa mahaela ny tezana lava volo teo am'sehatra ny politika sy ny traikefa rehetrarehetra ary indrindra ny atoko tao anatin'ny republika rehetrarehetra zay mifandimby teto Madagasikara dia tia metra-panontaniana aminao ihany aho hoe nanahoana ny toeran'izany AMF 3FM zany afa-po tamin'ny toerana nisy azy tao anatin'ireo republika rehetrarehetra ireo ve ianao amin'ny mampanorona anao raha mitaha amin'ilay traikefa sy ny fotoana ifaniainan'izay atoko AMF 3FM zay miainy vahoaka madinika ataontsika anaty farankisosina le vahoaka madinika any ambany tanàna fa rehefa tonga fifidianana ohatr'izao tonga ny olona rehetra matadidy azy sopotra fangalam-bato zay foana ny sary mipetraka teny taiza ho aiza ny atoko AMF 3FM tamin'ny fanovana an'izay sary zay inona ny tena toerana nisy azy na afa-po anareo ve ny toerana nisy anareo tamin'izay fitoerana fandimby teto na fahanareo nietsika nametraka an'izay etsika sosialy zay ny matimatesana sy ny lovana tamin'ny dadabe tsirana an'izay sa manahoana fahitanareo ny toerana misy ny atokonareo ny fanontanianao dia mitombona apahana satria efa nambarako tany amboloha zay tsy mahay mivadibadika na mivady dela na mivadika palitao fa nenay rehefa izay dia zay ka raha mitena ianao zany dia hoe tao amin'ny republika tokoa zahay hatrany voalohany dia tsy tao zahay satria mbola taty amin'ny republika faharoa no najoro 1973 ary matoa mbola mijoro miresaka aminao am'izany anarana zany dia mbola fahavelomana ataoko hoe fahavononana sy fitazomana fotokevitra ny hoe miandany avoaka madinika tsy miala am'izay zahay faharoa satria toko mitolona hisiny fitoviana amin'ny 3FM hisiny fitovitsaranga amin'ny AMF zany mitolona zany tsy moramora mitolona saka anao tsy moramora fa mandrakotra anao izy mitolona olombelo anao tao za abidaboka anao mitolona omby anao dia hitanao ihany fa misy maratra azy ka hitolona fotokevitra zany tsy maintsy misy tsy fitovikevitra ao anatiny olona
zay ilazaina hoe tsy mety io ka tsy magaga fa tany amin'ny premier république farapara zay dia nisedra mafy satria ny tenako de tsy nanaiky ho nanaraka foto-kevitra be fahatany tam'le députation tam'izany fotoana zany dia efa naika vonina aho hoe hilatsaka député nefa noho ny zavatra nisy de niteraka azy fifandomana teo amin'ny samby mpitondra PSD de fantatrao fa anisany voarangotra tam'izany tena ary ino karazana stage satria mpanao politika ny prison moa di stage reny tsy maintsy raha tsy manao zany ianao tsy lehilahy ka tam'izany a zavatra tsy napoizina ka nefa tateorina de fa hoe tsy maintsy lalany tolona zany a miatra manaina na miatra misarotra dia na tamin'ny deuxième république na tamin'ny troisième république dia nahitanay ny fonja ara-politika farany teo moa dia karazana hitarao renareo hoe résidence surveillé tamin'ny andro ny professeur Zafy zay filohan'ny république kanefa amiko dia hitanao fa aho dia havanakaiky andreo mpitondra zay ny fandimy teto na inina zavatra nampiarina tamiko ary dia hiveriko fa angamanao tsy hogaga raha ohatra ka nylaza fa fampihavana-pirenena io a dia tsy misy tsisy azo atenena aminy raha tsy professeur Zafy no mitarika an'io efa nanao atsoavy am'izany ah ary mbola izany hevitra zany koa aza no nahatonga ahy hoe andao ampihavanina ny filoha Ravalomanana sy ny anankiray Andry Rajoelina zay samy nandefako filazana hoe zaho de mangataka anareo oka hiavana anareo ary mbola nao mafisy tateorina azy fa raha tsy mihavana izy mianaka amy rahalahy reo a ino no ampihavanina oeto izy miady izy raha ny no izy mirahalahy mianaka anie no fototra n'zao zavatra reo hoe ka le olona fototra tsy mihavana ary samy manany olo andamosina izy manosika azy amy tsara na am'rasy sanatria dia heverina fa misy fiatraikany zay ka io moa efa napetraka zao rafitra hoe FFM napetraka hoe andao hisy an'zao nefa de milaza ny FFKM ny vahaolana farany azo atenaina ary zay nahatonga anay AM3 FM satria zahay dia nanatika le fampiaonana zay natao tamy satatra teo ary dia efa nisany voatso ary tonga nanomana amin'le raharaha amy 18 avril satria zay hoe ray aman-dreny am-panahy izy efatra amy rahalahy mianaka ary olona manam-panahy zany dia mahalala ny fijaliany voaka fahorim-bahoaka sy ny zavatra tsy mandeha ka tokony handeha amy laoniny satria firenena tokony ho any amin'ny ara-dalàna atsika ka na ny constitution tsy mipetraka le tamin'ny natao farany teo ity karazana tondrosotra ty dia zay tiana hapetraka no apetraka zay tiana ho tanterahana ny tanterahana fa ny artikla sasany apetraka fotsiny misy zavatra ohatra tsy takatry ny saiko zany fa hoe rehefa tapiterahana ny tondrosotra andao tanterahana io aiza ny fahalalahana amy mpanao gazety na ny radio na ny télé zay nakatona aiza ny fahafahan'ireo gadra politika mbola any amponjatra am'izao na maramila na civil aiza toy zany koa ny article 20 de mazava fa ny président Ravalomanana de miditra sy miverina ankalalahana eto amy tany satria mbola izy no président lanyboaka ka heverika fa raha zaina ny tondrozotra tsisy ady hevitra be ka hitanao zavatra mitranga io ny prémouvance manjary mikorotana manjary zay hafahafa le raha misy am'zao tao zao matahotra aho mety fahitanao fifidianana zany matahotra aho afaniko tapahanao matahotra aho am'zao fotoana zao satria hitatsika ny zavatra resaka teo amy télé nao amin'ny fahitalavitra raha vaviava ankoatra nyty tenenako ty de hitatsika fa nisy fiatsehana hafahafa samy ao anatiny mouvance anankiray
de ohatrany zavatra ohatra nampiahy ary nataonako azo a de hoe saola ho any amin'ny lalana hitona amin'ny frantsay atsika tsy fakatitsika malagasy ary mety hiteraka adipoko zany aditrano ka raha nytena jereny zany a tsy misy vahaolana afa-tsy ny ffkm ny mampiavana satria samy manakajikazy mpanao politika satria reo olona mitendrena efatra amby efapolo taona de tadio fa samy manana izany tsy ahalalan-dranona sy ranonao sy ny tokony misy azy ohatra dia misy zavatra mba ka nanatao azy am'lay ffm resanao amin'ny ffm nresako io satria le mampiavany ka indrindra mantsy hoe ianareo zany zao mitovihevitra amin'ny ankolafo safialibera mikasika azy io hoe tsy makasitraka an'io ny fomba nadrafetana azy ianareo ianao moa zany to vonanamafy mihitsy hoe tsy mety io ary tsy tafavoaka raha tsy ny professeur safialibera no mitarika azy ny mampametram-panontaniana mantsy de zao hoe ny ankolafo safialibera ave ho an'ny mpanara-bavao politika rehetrarehetra ngamba mahatsapy zany miditra ao anatin'ny fitondrana teteza mitairaisana ve izy sa tsy miditra satria ny professeur dia nilaza fa tsy mandray anjara am'ty teteza mitairaisana ity misy olona nefa mbola mitonona ankolafo safialibera ao ahoana ny afahana miantso sy mitaky ny andraisany andraikitra hitarika androm-panjakana anankiray resaka fampiavanana ao anatin'ny zao teteza mita mipetraka izao raha toka tsy miintegre an'zay rafitra misy zay ny professeur zay mitarika ny ankolafo mihitsy zany moa pitsipisy ny ara-drafitra zany resanao zany iny anjarany zany a na hiditra izy na tsiditra fa ny fijeriko fotsiny hoe ahoana ny atokavana am'izay fa meno ine zavatra lazaiko zao hoe satria ny ffkm zay maro no nangataka azy io midiratsehitra nareo satria inona moa zavatra lehibe indrindra malagasy dia lay fanahy maholona reo ray mandreny am-panahy everiko fa raha reo no mahay nao mena andraikitra na miroso amin'ny andraikitra 91 tamin'ny 1991 namina ane dia no ny asa nataony zareo ka maninona tsy ho vitany am'ty ka raha ohatra ka resaka tsy miditra mihitsy aho hoe movansy Jean-Philibert satria aho a ho an'ny daolobe ho an'ny daolobe aho amin'ny maha ray mandreny am-panahy tsy eo anatin'ny ffkm fa nay zany akasitrahako ny zavatra vitany tamin'ny 1991 akasitrahako ny zavatra fiomaniny hirosony ary aho aza de nahatafateny hoe ny fampiavana ne se décrète pas tsy apetraka amin'ny taratasy de soniavina de asina kafetsiketsehina fanolorana eo indrindry tsika révérend fantaniko aloha ianareo midiky zay fanazavan'zay fa andray anjara feno ao anatin'ny oetsika taritany ffkm sy amin'ny dinkasabaranonando io ianareo amle 18 andray anjara ianareo zany amin'io ny tena mandray anjara zahay ny fantanina mipetraka manko hoe ny fampiavanana ozy anao ne se décrète ozy anao teo zany hoe tsy soniavina ny taratasy fa ady hevitra mipetraka ihany keo no mikasika an'ilay hoe misy caution ao anatin'ity resaka ity fandraisana anjara amin'io etsika zay taritany ffkm io raha ny fanambarahana ny eno de hoe fiakekeloka fibebahana erosoana amin'ny fampiavanana ny amf 3e efa vonina miaraka amin'ny caution ve ianareo hoe tsy mihevitra fa mety hiteraka ady hevitra hafa na mety hiteraka endrika atao hoe tsy fanoliana fa mety hoe mahatonga ny hafa mety tsy ho tafiditra ho azy ao anatin'lay fandraisana anjara amin'ny adihevitra amin'izany fampiavanana zany fametrahana le caution satria niteraka adihevitra ihany keo izy io nanomboka tamin'ny terinarity ny adihevitra de tsy maintsy mipetraka mandrakariva rehefa manao zavatra na tsokajin'olona na olo tokana mihitsy azy misy adihevitra eo anao zay ka amiko a zavatra hita fotsiny de hoe misy dépense misy zavatra olanina ao sakafony mpandehany ny fivezivezenyreo ny fitaovana oety manana an'zany de zavatra mila fanampiana zany fifanampiana hoy mino aho fa ny anjara na ny am-piangoana ianao mandao rakitra ndrakitra iny tsy homena moperana ny paster misy andraikitra
raisinao mpiangonana na mikasika ny fiangonana mivatana na ny zavatra manodidina mahafiangonana ny fiangonana ka ohatran'izay koa ty raharaha ty raharaha-pirenena da raha-pirenena izy tsy décrétena ho anareo FFKM de article zao de omenan'izao anareo budget zao ka ahoana moa no ahatanterahany an'izany de mahatsapatena zany zay rehetra hoe andao hiroso amin'ny lalindalina de rariny raha ohatra ka misy fandraisana anjara ao anatin'io zavatra karakarana ny 18 avril io zay iriko fa io zany a ny vahahorana zay ahatongavatsika tsaratsara koa ialana amin'ny metoady-poko na ady-trano satria 5 andro mipetraka tao Kigali reny vohitry Rwanda tamin'ny adiny tototsisy ny hototany mahatsiravina tsy azo tantaraina zany fa manahirana satria fatolona ka zay ve no ataotsika eto jereo nitaranaktsika fa sarobidy reo zaza ireo na ny fahitana fahasarana am'izao fotoana zao ny manahirany ny asa tsy misy mpivaritra moron-dalana manjary be noho ny mpividy moron-dalana noho ninona satria tsy misy le asa dia manjary zavatra hafa hitatsika maso andao vitaina haingana io aporisitsika apitsika ampahiretsika ny FFKM havitan'le 18 io ary de raha-pirenena no miandry atsika fifidianana io koa ny vahaolana fa tsy hoe sasany hoe faly raha ohatra mitatra io hoe kanefa de ny voaka no aiza ny afarany voaka am'izao fahasarana misy zao aiza ka dia hiveriky fa teny tsy mpe-manam-panahy zay raiso zay mahalala tombontsoam-pirenena iverina amin'ny antoko AMF 3 FM tsika sy ny fiainany ankapobeny rehefa nen'ny fanazavanao teo dia ny sosialy ny vahoaka ao zay anao zany hoe ny vahoaka madinika no isan'ny antom-pisina roa ao anatin'ity antoko ity hiatrika fifidianana tsika ny zava-misy nenana teto hatramin'izay dia sopotra fangalana vato ny mpanao politika ny any ambany tanàna sy ny vahoaka madinika raha fomba filazantsika azy teo manahoana ny fahitan'ny révérend an'izay sokatsana vahoaka ao anaty fiarahamonina zay amin'ny fiatrehana ny fifidianana vonona am'izany ve ny olona mifantoka am'izany ve ny sainy indrindra ampiasan'ilay tsonao hoe bulletin unique na bulletin tokany sika atraiza ny fahatsapanao fahavononany olona hiatrika an'izany fifidianana zany zao ny olona adiny kibo zao no manahirana sainy hoe ina ny hoanina ina ny tafina satria ny asa tsy misy tanora lasa very fa nahy mbola velona ny lehibe manjary misy azy asanatria mivinatsika mba naheno hoe olona amty fitena manatona ny tenany de misy am'izao fotaona zao ka amiko ny zavatra haingana dia tsy ny AMF 3 FM no jerena fa inona kosa no anjara briky oetiny hanalana zao fahasarana zao zay mihitsy nahatonga anay miditra amin'ny 18 avril hanosika hampahery ny FFKM anao ny zavatra io ary mino afa na ny maramila koa dia efa tonga saina satria milaza zareo fa hoe zahay maramila tsy mahazo manao politika fa mipetraha tsara amaha maramila azy misaotra le rehetra tena olokendry anareo raha tazominareo zay teny zay tena misaotra anareo satria raha tabataba valindra tabataba de tsy mety fa fahendrena no andrasena lahatra ary zay mety hiopefy ka dia mino afa ny fifidianana zay atahorako tsy ho tanteraka matahatra aho raha ny fihetse-pony tsirairay satria za zany rehefa aho no invité asaina de mandeha mikintana zao ny atsoa de teny ny andrajoel TGV nanasa de nilaza tamin'ny filohanay président Rakotarivelo nahazo anty aho ka io izy zay ataonao de aty tonga teny nefa mogaga satria nene mikabary le fanokafana naleny teny de nitehaka be de be nandrefidrefitra ny kilalao koa to nafinaritra tao hay rehefa tonga tany an-trano aho jereko amin'ny télévision anankiray to zavatra hafa no zavatra nitaorina tamin'ny fifidianana zany zavatra zany dia
ary zay nosorako ny fahendreny président raha valomanana sy ny tompoteny ho fantatra izy fa mbola napiaso délégation hiara-idinika hiatrika zay tompony ahatsara ny hiatrehana ty raharaha-pirenena ty mino afa mbola malalaka fa ny tena izy zany dia tokony hisy référendum zany amiko constitutionnel nandao hoe hatao tsara fototra ty firenena ty fa isakisaky ny folo taona ve tsika de ifamono eto ifametaveta eto misy zavatra roa azo fidina état unitaire io endrika am'izao fotoana zao hoe ny any ambony dia baiko état fédéral zay nahatsara ny Allemagne sy ny firenena maro samihafa dia ny any faritra mena autonomie mba hahafahany mijery zavatra misy any constitution zany zay zany mieritreritra na fifidianana filoham-pirenena io na araka sosikevitra hoe tokony alohavana référendum fitsapakevim-bahoaka za de mbola mitany le hoe 24 juillet iny fifidianana zay aloha fifidianana fa le fanontaniana teo ma tsy napetraka tsy valinao tsara le izy hoe ny fanazavanao rehetrarehetra milaza hoe tsy mankasitraka ny fifidianana io ve zay ve nitaratra ilay valiteny hoe vonona sa tsy vonona ny vahoaka madinika io sika ny filazantsika azy teo hiatrika an'izany fifidianana zany atraiza fahavonona ny olona satria ireo no atao foana fangalam-bato isaka misy ny fifidianana eto amintsika ny vahoaka dia vonona hiala am'izao forina iainana zao resy lahatra ifidy ve ny tena resy lahatra ny vahoaka fa ilaina le fifidianana fa kosa de mieritreritra hoe ary mampieritreritra an'izay manam-panahy hoe maninona ary raha ny fototra raha hanao trano ny fototra aloha nyjerena tsara fototra vetsika zao satria ny constitution be ny mandany io ny ty resaka tondrosotra de tsy mena lanja ny zavatra voasoratra ao de hoa hoe maninona moa raha ohatra ka atao ny référendum constitutionnel de avy eo tsika miditra any fifidianana satria am'izay le vahoaka mahalaroa constitution na lalam-panorenana miainga amin'ny famolavolana toinona revezany eritreretanao ny état unitaire hoa izy ao namolavolan'ireo lalam-panorenana resahanao reo sa mbola mitako fionam-bendre mandeha zany afaka ifanatona ny olona mitovy hevitra hoe tsara re zao hoe tazomitsika io état unitaire zany raha nitoetra zava misy am'izao ve de mety hevitra ny révérend fa ahita ny sehatra iraisana ahafahana mamaritra lampanorenana anankiray na anankiroa safidianana sika malagasy tena efa misy antso nataony fédéraliste aza hoe zahay mila mba hapetraka ho safidim-bahoaka koa sao io ny mahatsaratsara azy sao io ny lany-bahoaka ny état unitaire de fa iainatsika io de ny olona zany mano hoe tianay zao de avy leo toiziny io rehefa zay ny mandresy ny état fédéral indray zay hitan'olona koa fa mampandroso ny firenena goavana be de be de hoe andao hojerena ity zavatra ty satria mahatsara ny faritra ny état fédéral dia anjara ny tompokevitra ny vondrona mpanolotra mandresy lahatra mivoaka ny am'rotota hoe tsika de tsy miala am'ty zavatra ty fa fanjakana matanjaka any atapony de ny anakireo lazoa tsy mety zany fa na eo aza mifanjakana voaka kosa mba hojerena kosa ny any amin'ny manodidina sosikevika apetraka reo zany ny amin'ny hoe tokony isy lana fototra na lalam-panorenana aloha mialohan'ny fifidianana izay filoham-pirenena ny tetiandro zay ena voaka ny senita dia raha malala fifanekeny fianakaviam-be iraisam-pirenena zay zavatra zay ny fametrahana an'izay resaka lalam-panorenana na référendum fitsapakevim-bahoaka zay ve tsy mety ampikorotana tetiandro na hanova tetiandro vaovao indray ary atraizany mety anekehany fianakaviam-be raisam-pirenena zay zavatra zay satria ianareo akolafy isan'isany mantsy rehefa miteny fianakaviam-be raisam-pirenena de tsy karitra hoe samy mandrilotra an'izy io amin'ny mapetipety anareo tahaka ny akanjo isalorana le izy ka rehefa mety aminareo dia mahafinaritra ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa rehefa tsy metimety amin'ilay akolafy dia tsy mety ilay fianakaviam-be raisam-pirenena indraindray ny fijerinareo azy zahay ao mouvance dia efa vonina manaja ny tondrozotra sy tsy taterahana ny akamarozy anaty ny article maromaro ao iny zany adidiny zay miheno ahy ka manana andraikitra ny heritreritra hoe to mamarina ihany ny teny révérend ty andao hamboarina satria firenena
mila firenena tandalana atsika misy ko nefa dia ho iaho hoe tsy tokony anova ny fotokevitsika ny anyvelany hoe tsika de manana ireo karazana firenena maro zay vonina hanampy antsika ny fividianana ka andao ahoany tantarahany io hoe fa ny atongavana am'izay ho iaho hoe oka ho jerena aloha ny fototra ka ny fototra anisan'ny tokony ampatanjaka de ny hoe andao re asina ny référendum constitutionnel andao avy leo ny vahoaka ny safidy satria vahoaka ny fanjakana ka dia rehefa zay lany io irosotsika tsy manimba n'lay programma napetraky ny senita sy ny fianakavimbe pirenena izany hoe andao hatao le 24 juillet malalaka ny zany référendum ane tonga de avy atrany dia apetraka hoe ty ary ataoko tsy iny tsy ilaina ray volana na roa volana fa de hoe raiky zary fa dia ataotsika ny ty référendum dia tsy problème zany fa ity le resaka fividianana ty koa ne fantaratsika any fa hoe mbola misy an'ty hoe bulletin tokana io nefa le olona maro no aseho ny sariny ny akabeaza malagasy tsy mahay mamaky teny de ho sarotra manahirana anahirana io fa nefa tsy raiky ny zoto hoe rehefa mazoto ny tsika mianakavy de andao andeha am'izay satria fantary ny olona ihany tiene olona efa tsy manjary ty olona ty manjary tsara satria mbola tsy hita zay tena lesoko nataony ary ty namana lesoko azy olona hendry ihany ty ihany dia eo zany no apetrako hoe avy leo ny vahoaka ny safidy avy leo vahoaka ny safidy hiroso ny fividianana atsika tsy manimba ny fividianana raha toka tsy tafavoaka lay eritreritra hoe tokony isina fitsapakevy-bahoaka ametrahana lalana fototra ahoana ny eritreritra reo satria misy ihany keo am'ireo candidat zay fa milaza hoe rotsaka fidinareo no mitaky ny tokony isina dinika na fionana politika anankiray misokatra am'rehetrarehetra ametrahana karazana fifanarahana politika vaovao hotovana ho an'lay tondrosotra ary ahafahana mampifamatotra an'izay olany amin'ny vahoaka sy amin'lay fifanarahana zay ifanekeny rehetrarehetra idira ao anatin'zany hoe inona moa ny atona ametrahana n'lay repoblika vaovao zany raha toka misy zay sehatra zay manahoana ny hevitrareo manaiky an'izay hoe ny AMF 3FM mety aminy ve raha isy aloha fifanarahana politika vaovao apetraka hotovana ao anatin'ny tondrosotra efa voavaly sahady le teninao ary everiko fanamanfisana fotsiny teniko handrainy andraikiny ny FFKM ray aman-dreny hajaina amin'ny andraikitra ara-panahy zay hitarihany vahoaka malagasy kristianina mino aho fa azo atao ane ao anatin'io 18 avril io misy ady hevitra ohatra anao milaza hoe zao ny programme ao aloha mbola tsy mahalala zay tena programme fa hoe aho hoe ngamba tsy hosarotiny FFKM handray le sosokevitra satria raha raha-pirenena nyjereneto ary izy ireo ny vahaolana farany no atenaina mba hitondra zavatra tsara maripototra ho an'ty firenena ity firenena ombonana ka amiko raha ohatra ka lany ao toy ny tamy 91 zany hoe niarana napaka dia iny zavatra nafinaritra iny hoe premier ministre Razanamasy mena plein pouvoir zaho aza fanteny eny teto amin'ny radio na ny télévision na ny gazety fa hoe manina moa rehefa natao tamin'ny tompokila Razanamasy premier ministre maninona tsy natao amin'ny Belzika mera Belzika zay premier ministre maninona raha mena plein pouvoir izy fa tsy bicéphale hoy loha anakiroa mitarika eto de mpivady aza ndrendray ny anakiray te hinana soso ny anakiray te hinana varymaina mpivady afankatia de manjary iny de manjary misy olana kely ka indrindra moa ny hambopo mahaolombelona eo de hoe aho hoe rehefa olona tokana ary ny tena nafinaritra ahy tamin'ny Omer Belgique premier ministre de hoe io patroko io tondrosotro io ka raha ohatra ka tiana ho anytsika de miatso ny Omer Belgique io maninona kay tsy taterahana arabaky teny io ary naseho asehoy satria fahefanao zany satria tsy misy tsisy ihany fa honorifique ny atao hoe président ny
tetezamita voalohany teteza ka zay tsy mahambany andrakotina arabe fa kosa ny ahatanterahantsika ny fividianana andao tanterahana matotra sy mipetraka tsara mialohan'ny tena marana atsika mirosomaka famarana ihany ko tsika io iverina kely amin'ilay dinika savaranonando raha taritiny FFKM ny tena rehefa daniana zany ny olona ndray anjara amin'io dia ilay olona efa hitatram'izay any angeny hoe nanomboka tamin'ny krisy nanomboka tamin'ny fanelanelana voalohany nataony FFKM teny amin'ileo intsy ohatra ireo ihany no mbola tsy maintsy ho tazana ary ho hita ao anatiny zay dinika zay tsy misy hoe olona vaovao be nafarana manokana avy any ampiteto na farana avaiza na avaiza fa isika samy teto ihany ny arahana hita foana nefa hatramin'izay ny fizotran'ny dinika sy ny vokatry ny dinika rehetrarehetra natao zay atao hoe tsy mbola nahavahaolana aloha ho an'ity dinika manaraka ity ho an'ny révérend manokana inona no iverinao fa tokony ho fipetra na toetsaina takina amin'ireo mpandray anjara zay tsy misy hoe olona vaovao fa olona efa teto daholo ihany sika hoa no hiditra ao anatin'izy io inona no fipetra na toetsaina iverina fa tokony atrehana ny dinika io raha tiana ny ampahomby azy ary tiana ny hoe tena ivoahana tsara nyity kristy fipetra goavana indrindra dia ny famelana ny hambopo mipetraka ny lavidavitrany hambopo satria amin'ny hambopo dia miteraka fifandonana fifanilikilihana ary sanatria aza mety hitarika zava-dratsy eo amin'ny fiarahamonina ny hambopo ka ny hambopotsika zany a dia ny hoe andao amin'ny tsaratsara koa hambopo-pirenena mba hametrahana ty firenety amin'ny toerana saza azy satria raha sanatria ka zavadravana ataotsika ka tonga ny adetrano a na adipoko a dia tsy amiko a tsy zany tadiaviny voaka malagasy ary ho loza ho an'ny ho atsika zay velona am'izao taon'izao ho tatarainy taranaka andro tamin'ny androny ray aman-drenina ireo dia tohatra ny zavatra hafa nataondrao fa tsy fitsimbinana ny ho avinay taranaka ka ny taranaka i zany jerena zao be de be ny ankizy any am-pianarana misy tsy afaka mianatra no fahasairanana andao jerena zany jerena zany ohatra zany keo tsy fahasalamana be de be zavatra misy zava-doza aza dia hatramin'ny valala zao manjary hanapotika zavatra tsy mahasahy tena ferifolony Egypte zao fa ohatra ny imezan'ny sasany raha hitena zany fa hoe zavatra mampanantena dia hoe foizanahary ho atsika ty fireneny ity natokana ho atsika malagasy ty ka maninona moa ny vahiny manjary mpanankarina eto amin'ny tanitsika eto manaroatra ny zavatra misy eto amin'ny tanitsika eto na volamena zany elefandrana ny bois de rose moa dio raha mahita io ka samy mandray ny andraiky ny zao dia mampirisika ny zay ny teny hoe hitanay le nisy amin'ny bois de rose fa misy mafia ao anatiny io andriamanitra io ka izahay a raha ohatra nylazena fa nametraka bombe mpanao bombe zany pastera zany ve hay bomba tsy vahe zany zay nefa dia nomena an'izay titre hoe mpanao bomba sy ka le olona tsy titre mena azy fa efa voa hitany tompona andraikitra fandrimpalema fa tena hita io bois de rose zao nisany tariny toerany ka maninona tsy ny olona matery azy hitanareo misokotra azyka indrindra fa zavatra hita maso dia ataovy ny afinaritra ny vahoaka fa tena raha ohatra na ny bois de rose io la amataony io ane mahavita zavatra be tsy azo eritreretina ao amin'ny firenena ka de efa mampirisika koa ny tompona andraikitra am'izany hoe mirosoa nareo my tena andraikitra samia mandray andraikitra satria rehefa voazaratsara ny andraikitra samy manatanoteraka ny azy ny andraikitra tsy zavatra tsy ho tanteraka eto ka ny 18 avrily efa nampiantso ny FFKM andaotsika zay manana sokevitra apetraka any apetraha na constitution anakiroa inona mahatsara azy inona maharatsy azy andao hidikevitra io ohatra zay keo fividianana ahoana zavatra manodidididina amin'ny titonsotra ty zay tsy tanteraka io ahoana no anatanterahana azy dinihina azy tsara zany indrindra moa ivavaka ho amin'ny firenena atsika satria tsisy zavatra tsy vita ny tompo amin'izay tiany hahatsara amin'ny firenentsika
Zay ivana hainao antsika mpijery rehetrarehetra fa dia ny révérend Andrenal John Andriamanampy no vahintsika teto fantatry ny rehetra amin'io satrobory filompanorona ny antoko AMF 3 FM minitra foifoy ahafahanao mamitina sy mametraka ny mandram-pionao ampijery atsika. Zavatra lehibe amiko zany dia misaotra anao satria ampy agnamana halalana hoe fiangonana kibangista dia Jesosy Kristy iraisana satria tsisy fiangonana ilaza fa nenay matavy Jesosy ny azy ny ary mahia na ny ary lavabe ny ato folokely Jesosy ray ihany fa ny fomba ao amin'ny fiangonana dia samy manaja zay efa andaminany azy. Toy zany koa tsy mahagaga raha ohatra ka miangavy ko sa hoe firenena imbonana ety ireo olona apetraha ny ambopo andaotsika hitovy hevitra zay sorako ny sanatria tsy ohatra mipapelika ka midokany ny movansiko zany hoe hendry satria raha mitohy ny firaisakina tsy maintsy asehonay aloha fa mirahina zay hatram'izao dia tena hita io fa mirahina sasany mipatitaka ohatrany valalakarina kanefa moa atahoana fa zay zava-misy fa de hoe andao hakintsika iombonatsika amin'ny FFKM ny zavatra ataony hoetsika mbavaka amporsina izy ireo tsy hoelingelenana izy ireo fa andao efa nataony nefa tanteraka zany tamin'ny 1991 andao tanterahana amin'ity 2013 ty mba ho tantara tsara ny apetrakytsika ho antaranaka ka dia mino fa ho tanteraka amin'ny fividianana raha apetrakytsika zay fepetra rehetra zay na ny tondrosotra tanterahana na ny fifanajana ao anaty ny maha malagasy iray tsy mivaky atsika. Tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao ankasitraha ianao révérend nanaiky ny vahiny sy ny tafatafaty tamin'ity alina ity. Tompoko lasy tompoko vavy dia mbola manamafy hatrany ny araba efa nitina teny alosi nentin'ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny matv amin'izao aliny zoma fa 12 ny volana aprily taona 2024 izao miarabantsika ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana amin'ity alina ity fandarana fampihavanana arak'izay hevitra ara-baiboly miteny sy miresaka izany fampihavanana zany ary iarahana amin'y zareo avy eo anivon'ilay antsoina hoe ekipa laika larana fahavalo ny fandarana larana fahavalo sady farany zany hoe mamarana azy tsika androany miarabanareo mirahalahy tonga fandarana indray tsara ngamba hoe fitinytsika kely anaovantsika jeritodika kely ny votoatan'ireo fandarana zay efa narahana indrindra ny larana fafitro zay narahantsika tamin'ny zomaheriny teo. Misaotra betsaka namana fa miarahaba ary miarahabatsika rehetra zay manaraka tsy tapaka fantatray fa be dibe tsika no manaraka an'ity fandaran'ity tsy tapaka isaky ny zoma alina toy izao satria nafantoka tokoa izy ty ho amin'ny toejavatra ary ny fiainan'ny firenetsika ao anatin'izao vanim-potoana zay fantatsika tsirairay avy fa andalovantsika fahasarotana raha ny nandritra an'izay roa volan'izay dia natao mihitsiny ny mba ijerena hoe ohatra ny ahoana moa ny taridala rava amin'ny Andriamanitra. Zay amin'ny mahalaika anay zany dia tsy mitondra zavatra hafa ankoatra ny voalazan'ny soratra masina miainga avy eo amin'izay toejavatra misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny firenetsika atao anatin'izay tsika no mijery hoe ohatra ny ahoana moa no ambaran'Andriamanitra rehefa tojo toejavatra ohatra ny tony ny firenena anankiray ary inona moa no antony no zany dia atao anatin'izay tsika mijery fa ny fotony zavatra rehetrarehetra dia Andriamanitra no fotony ary raha toejavatra fifandirana savorovoro olana amin'ny firenena indrindra ny firenena ohatrantsika zao dia tsy misy afa-tsy ny fampihavanana tsy misy famelan-keloka ary ny fiaikekeloka avy amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy efa maty ao Kalvaria namonjy ny olona rehetra zay no fototra voalohany amin'ny fampihavana satria fampihavana dia fibebahana izy io fiaikekeloka ny dikany manaiky ianao fa diso miaiky anao amelaky ny eloky ny hafa zay zany mijerentsika dia tao anatintsika ny mijery hoe inona daholo ary ny fomba azo atao azo n'Andriamanitra ampiasaina hoentina mamaolana
de nijerytsika zany fanahy masina miasa any ambony tsirairay avy rehefa miasa ny fanahy masina dia mitondra ny olona ifampiaikeloka ka na ny manana ny rariny dia afaka mampiaiky afaka mampahafantatra amin'ny namany ny eloka vitany izay manana diso zany izay nanao diso dia tao mifanahy masina de mahatsiaro ny fahotany ary miaikeloka koa amin'izy samizy de atao anatiny koa tsika no nijery fa ny vehivavy dia fitaovana lehibe anankiray koa hoentin'Andriamanitra itomana ny hafa ho amin'ny fampiaikekeloka dia tao anatiny koa tsika no nijery tamin'ny tapabolana lasa no efa nijerena hoe ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny olombelona mandray anjara ny olombelona afaka ho acteur ao anatin'ny fampiavanana niza izy niza na mpitondra fanjakana io na mpanao politika na olotsotra na mpitondra fivavahana na société civile afaka manao an'izany dôla fa ao anatin'izany rehefa tsy ao Kristy rehefa tsy ao Andriamanitra ilay fanatitra ho an'ny olana eto ambonin'ny tany taranak'olombelona dia tsy andeha ny fampiavanana ninina ho atao fampiavanana mety hafa ihany nosehony raha tsy ao Andriamanitra tamin'ny farany motsika zany na manafa izy mirahala na tokantrano any tsika rehetrarehetra manaraka dia nijerytsika hoe inona marina moa ny tena faminanina mahakasika ny toe-javatra ny fiainan'ny firenena ny politika maneran-tany ny toe-karena maneran-tany da nila toko faharoa nijerentsika fa tsy mampanantena zavatra miatsara na izana tsy Madagasikara ihany fa eto ambonin'ny tany dia fitotonganana no misy eo amin'ny fitondran-tena eo amin'ny toe-karena eo amin'ny politika eo amin'ny fiarahamonina fitotonganana zay le hoe immoralité amin'ny fiarahamonina ary ny Timoty voalohany toko fahatelo de miteny fa any amparany any de tany sany ny immoralité hitranga fitotonganana nefa ao anatin'izay araka ny tenitsika ny dinina teto amin'ny farany de zao na dia mitranga zany faminanina efa hita zany hoe volamena makany amin'ny fotaka fitotonganana dépréciation na amin'ny économie sy ny karazany de zao raha mbola ekena Kristy ao anatiny ao anaty koa moa namana fa no tsy hanova zavatra raha ohatra ka tokantrano anankiray ao anaty fokotrano anankiray mandray ny Kristy daholo no zany le fiarahamonina miasitrana ny mpangalatra ny mpijangajanga ny mpimamo ireo rehetrarehetra zay misaindratsy miova amin'ny fisainany de ho hita fa miasitrana le fiarahamonina zay ny tenenatsika hoe ny fampiavanana ny fiainan'ny politika ny hoavy ny toe-karena maneran-tany dia Kristy eo afovoany no manasitrana azy androany tsika zany dia ijery indray tsika satria farany ny androany ry ana tokantrano any votoatiny fandaratsika androany zany ny votoatiny androany dia amin'ny mahafarany azy de te hitodika manokana fotsiny zahay androany amin'ny mpitondra firenena isatsokajy misy antony ve zay satria tany ambolohany tsika ny resaka teto fampiavanana dia hoe tafiditra ao ny mpitondra mpanao politika ny vahoaka manana ndraikitra ary manana toerana ao anatin'io amin'izao famarana an'izao misafidy ianareo hoe iatefa manokana mpitondra fanjakana sy mpitondra eto Madagasikara misy antony manokana misy antony manokana ary kapitaly le antony satria zao manana anjara lehibe ambonin'izy rehetra ny mpitondra fanjakana eo amin'ny fahefanankehitriny noho n'izy au pouvoir zany hoe raha olotsotra fotsiny ohatra no mety anany aneritreritra mety tsy vita fa raha ny mitondra fanjakana no mandray azy an-tanana dia ambonimbony kokoa zany ny réalisation taux de réalisation ny resaka resahana zay indrindra no iantefana anomanana zao afatra zao farany zao ho any mpitondra fanjakana manam-pahefana mpanapaka rehetrarehetra eo amin'ny toerana ankehitry irosontsika avy hatrany angamba ny votoatan'izay eny ary miarabantsika rehetrarehetrano any ary misaotra anao namana fa niaraka taminay teto foana nandritran'izay zoma valo zay ary tonga am'izao fara zao tsy tena farany amin'ny ahoana akory zao fa raha ny iny série iny zany de mba androany rey aloha ny farany iny série anankiray iny fa fampiavanana ny lohateny fa ho hitantsika eo manaraka fa izao zany mitodika manokana ho any amin'ny mpitondra sy zay napetrakaandriamanitra eo amin'ny fahefantsika androany namana fa averina kely le teny natao teto tamin'ny farany ary mangataka manokana atsika zay rehetra anazy mba anaraka tsara zao teny atao amin'ny Daniel toko faefatra Daniel toko faefatra de zao ny voalaza eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo efa vakitsika teto le izy oroana iala amin'ny olona ianao ary hoforenanao ho any amin'ny bibidia ary ampinanina ahatra toy ny omby ianao ho kotsa ny andony lanitra ary fehitrandro fito ny olanina aminao ambara-pafantatra ao fa ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome an'izany ho an'izay ty namana fa na inona zany nisy teto amin'ny firenetsika matoy fitondram-panjakana misy amin'izao no eo de tonga de mahitsy be ny resakitsika tsisy olona mahazo fahefana atao amin'ny soratra masina raha tsy nomen'Andriamanitra n'izay tiany zany
ka tsy jerentsika ireo zany ny antony natonga azy teo na manahoana na manahoana fa zao arak'le teny teo fotsiny hoe ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ty ambonin'ny tany ka manome an'zany ho an'izay tiany ho anareo zany zay eo amin'ny fitondram-panjakana am'izao tsika miteny zao de izao na ahoana tantara misy ny zavatra nitranga tsy misy fanjakana mitranga sy misy raha tsy Andriamanitra no nanome an'zany ho anao noho izany tsy ho raintsika amin'ny lafiny negatif atsony ny resaka manomboka zao aloha fa efa ho anareo zay mitondra firenena zany mangataka anareo mba iaino anty zavatra nataony Davida ity. Ndray mandeha Davida de nenjehan'ny Saoly ary rehefa nenjehan'ny Saoly izy dia nandeha nandosotra tanaty lavabato tany ary rehefa nandosotra tany dia ny zavatra nataony de izao ao amin'ny Samuela voalohany toko 2:22 resaka fampiavana antsika na manafa hatramin'izay fa tianome vahaolana zany zay zao vahaolana aingana di aingana indrindra ary raha izao ny tanteraka zao vahaolana horesana atao amin'ny baiboly zao dia mety tsy de ilena koa nge fifidianana tsy de olena vola be sy firenena maro samy hafa iazakazaka eto amintsika eto sy ny sisa fa misy toromarika omen'Andriamanitra zay nandramany Davida tamin'izy mbola ty amin'ny olona kely ambanimbany taty ary anisana tonga ny Davida inona re zany ho référence ho an'zay olona mpitondra fanjakana rehetrarehetra te alaza te ho tsara de mba jereo ty zavatra nataony Davida ity. Samuela voalohany toko 2:22 zao ny voalasa andiny voalohany vakeko ary Davida niala teo amin'ny Saoly ka nandosotra nakany amin'ny zoiny Adolama ary no nandre izany ny rahalahy sy ny mpianakavindrainy de nidina tany aminy reo ary zay mahantra rehetra sy zay mpitrosa rehetra tao amin'ny tanàna ary zay manana alahelo am-po rehetra de nivory tao aminy ary izy no tonga mpitondra fanjakana ka de tonga tokony efa jatolahy ny tao aminy. Ho an'ny mpitondra fanjakana mety mitovitovy amin'ny Davida ihany ngambany zao tantaran'ny fanjakana misy zao kely tany ampiantoana tany nenjehana sy ny sisa nefa tonga eo amin'ny fanjakana ihany fa tsy mampitovy azy de zao natonga ny Davida teo amin'ny fanjakana de zao tamin'ny sahirana ny mpitrosa rehetrarehetra ny manana alahelo rehetrarehetra ny olona mijaly rehetrarehetra ny olona tsy manana trano rehetrarehetra tamin'ny Davida mbola tsy nanana fanjakana reo nivory teo aminy ary de natonga anazy teo amin'ny fitondrana ary rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Davida namana fa de anisan'ireo filohampanjakana tety ambonin'ny tany hoarin'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fitondran'ny Davida satria maninona ny malahelo ny mahantra ny sahirana reny ny tena nahazo laka teo amin'ny fitondran'ny Davida. Ho an'ny mpitondra fanjakana de izao ny antony mahatonga antsika mitady filo sy anao fifidianana de hitady filohampirenena na hitady mpitondra anankiray zay mahay mikarakara ny mahantra ny mpitrosa ny malahelo ny tsy manatrano ny tsy manakohanina sy ny marary toromarika nalefanay ny zavatra tsara indrindra am'izao tsika miteny zao maninona moa tsika miazakazaka any amin'ny zavatra sarotra isan-karazana miamalahelo ny vahoaka malagasy miamahantra miamikorosifahana sy ny sisa azo reo fitondram-panjakana atao ve tena miova androany am'izao ora itenenanay zao ka mifantoka bebe kokoa any am'ireo malagasy sahirana mijaly am'izao tsika miteny zao ka ny vola rehetrarehetra ny saina rehetrarehetra ny fo rehetrarehetra afantoka any am'ireo olona mijaly hoe za namana fa mahita fa raha zany mentalité any Davida zany no ataony mpitondra fanjakana kehitriny na iza vetivety de miova izao firenetsika izao fa maninona tsy maintsy fifidianana de ho ampanantenana zany hoe malagasy raha zany tonga eo de anao école anome ho an'ny mahantra anao mividim-bary mora raha ho anareo fitondram-panjakana am'izao tsika miteny zao azo atao ve ny mibebaka ny miverina miavana amin'Andriamanitra miverina miavana amin'ny vahoaka mahantra ka mikarakara ny vahoaka arak'izao ataony Davida zao de miova ny tantara namana fa tsika moa zany ny laharana fahavalo androany fa mamarana nyty andiam-pandarana amin'ny resaka fampihavanana ity satria efa nisy fotoana ny resahana zany ko teto ohatra efa nitsitsika teto zay hoe afatra ho ampitondra fanjakana sy ny manam-pahefana mikasika ny hoe tokony atao zay fa atram'izay laharana anankifito zay marina fa fomba fijery kristianina tondranareo mifanazavana ara-baiboly kanefa tsika dia ao anatin'ny fiarahamonina zay misy olana am'izao fotoana zao ary olana ara-politika le izy matetika somary mampikavivisy manahirana rehefa mifandray am'izay ny resaka kanefa tsy afa-betsika efa tsy maintsy resaka an'izay any hoe raha manao bilan tsika zany manao jery todika kely sika tao anatin'izay roa volan'izay ianareo zay atao hoe raikitra mivantana le fandarana sy mitondra ny hevitra eto a manahoana fahatsapany olona an'izay
manahoana fahatsapany manam-pahefana an'izay mpanao politika ny vahoaka na azahoana fiako na feedback ve zany rehetrarehetra zany ohatra atao anatin'le izy eny toko marina tokoa fa rehefa ohatran'izay ny resaka dia somary manerana ny miteny azy satria zahay zany mitandrina mihitsy zahay mba tsy ho tafiditra ao anatina resaka hoe ndreo dia misy fanambarana politika na izany a marina loatra ny hoe ohatrany ahoana ny vokany matoa entina teto amin'ny plateau tia zany loha hevitra fampihavana-pirenena zany miorina eo amin'ny soratra masina dia antenaina fa hitondra vokany eo amin'ny fiainan'ny firenentsika raha valiana mivantana ihany le izy dia zao ny amantarana ny akony a tao anatin'ny roa volana zay katroka raha mpitahaina tamin'ny farantaona sy ny janvier tohatra nisy gidragidra be zany tao alohan'ny roa volana ny arahantsika nisy gidragidra foana zany teo amin'ny toejavatra eto amin'ny firenena ary matahotra zany no mitaintaina fa tao anatinatin'izay a ohatrany hoe misy zavatra mandroso ohatra zavatra misy miroso ty moa zany le manahirana ny teny azy nefa ohatrany hoe averin'ny namana fahafoana izy ty hoe mba ahoana le fiakony fa zany koa no milaza zany fa angamo ny firenetsika dia tsy maintsy voe amina faharavana foana dia tsisy zavatra mandroso le ilaza zavatra teknika fotsiny teknika no tenenana azy fa angamba tsy de hoe politika za manokana dia mahafaly any mahita programme ny senita miomana izy a amin'ny fidianana mahafaly zany dikan'izany zany misy fahavononana ho an'ny tompo-pahefana isatsokajiny hoe isy fifidianana efa misy candidat efa manatitra ny firotsahany hofidiana ary efa miomana am'izany ny pnud etsetretsetra dia efa manomana an'izany tsy mbola hiditsika ny amin'ny hoe fatatrana tsy fatatrana fa manjary mpiadihevitra politika tsika raha miresaka an'izay a tsika tsy mpanao politika fa zavatra tiana ho ambara zany hoe misy zavatra mahafinaritra zany zavatra zany indisy mahafinaritra zany zahay dia mbola mahafinaritra ary saorana n'andriamanitra koa ny fanombohana angamba teneniko ihany tsy maninona na dia mety hoeritreretina hoe ndrao dia any ohatra fotsiny reny ampezema efa misy olona nomena fa mitsorakelo ka tsy mpanao politika koa zay iadihevitra ny amin'ny hoe izy areo mahazo azy na tsy mahazo azy fa zany zany miroso koa zany amin'ny resaka hoe apaisement zany hoe efa misy gadra politika mahazo fa mitsorakeloka efa avoaka ary ny fanirinay azy zany noho ny sitrapon'andriamanitra noho ny fiasa fanahy masina dia jereo aingana ary tompo-pahefana dia manam-pahefana ny amin'izany ny institution rehetrarehetra ny ahatateraka ny tena fampihavanana ireny mantsy no manambara hoe indro fa manomboka tazana le fampihavanana ka zany zany ny vitsivitsy zavatra azo resahana ihany a fa no tiana ho ambara dia zao andriamanitra ane raha ohatra ary zahay manantena ary mino a fa manaraka antony fandaharantona ny tompona andraikitra ambonina ny firenena noho zany a dia ataovy izay anafainganana zay zavatra tokony ho atao a mba hisiny fitoniana eto amin'ny firenena no zany zany a ary mifandray amin'ny olona rehetrarehetra zahay manam-pahefana miresaka aminay a dia zao a mahatsiaro makasitraka reny olo reny ny fankasitrahana milaza fa zavatra ilaina eto amin'ny firenena zany ary tokony zany no atao ary zay no anaovana iantsony hoe naizanaiza association misy atsika fikambanana na fiangonanaiza dia zao samy ny antso an'izany samy ny antso zany satria zany no zava-dehibe ho an'ny firenetsika mahafinaritra ane mahita firenena nivelany misy fotoana mba tagny tegna dia zao a mahita firenena mandroso tagna frantsa andray mandeha zao dia mahita hoe raha ovina reny mba ohatra nytony madagasikara ohatra ny nivoaka am'izany ny ambomponao hoe fa manina ary dia tsy mba ohatra firenena mandroso firenetsika zany hoe zany tokony irosotsika haingana zany reny zavatra efa manangasanga ny atsara reny ary mivavaka izahay a ny mba hatateraka fifidianana tsy sina olana raha mandrika ndray mandeha dia tsakitsaky be deabe tsy antonona firenena tsony reny ry mpitondra fanjakana ry rahalahy ry anabavy ry mpiray firenena izany ya miatefa amin'ny mpitondra fanjakana ny afatra am'ty fandarana faran'ity fa rehefa miresaka an'izay sika dia miresaka androm-panjakana ihany koa satria dia napetraka ho androm-panjakana anankiray ao anatin'izao rafitra detezamita misy atsika izao ny fampihavanana izany foy fampihavanana daholo ny rehetra ry anareo mirahalakoa torak'izay a amin'ny hevitra ara-baiboly zay hitana atraiza ny mety ahafahana mametraka an'izay hoe fampihavanana araka amin'ny baiboly zay ao anatin'lay rafitra zay efa misy satria zany raha fijery azy de hoe efa fambarana zavatra tsara ny fisin'ireo rafitra sy ny fisin'olona vonona hampandehan'izay fampihavanana zay tao firenena atraiza kosa ny karazana tosika amina sehatra ohatra nareo hoe ekipa laika ohatra mba ahafahana mametraka marina lay fampihavanana ho araka an'andriamanitra sy araka amin'ny baiboly araka lay hevitra zay nresahana foana teto tao anatin'ny fandarana anakivalo zao ya valiko vetivety zay namana fa efa mijoro ny institution ny ffm ny senita ny rehetrarehetra efa mijoro
raha restitution nataona joro amin'iny am'izao fitondrana zao zany de feo daholo izy io ka ny ahatonga azy hoe ho zava-misy tokoa ho azo antoka tsara araka ny soratra masina no resantsika ireo fampiavana sy ny karazany dia ity ao amin'ny joela toko voalohany ny andiny voalohany sy ny andiny 4 de misy an'izao antso zao ty zany no anay ary anovana antso ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny institution mijoro zao ny voalaza andiny voalohany andiny faharoa azafady henoy izao riantim-panao izy joela toko voalohany andiny faharoa ary mandrenesa ianareo ponina rehetra amin'ny tany manao antso mihitsy ny joela tao anatin'izany vanim-potoana zany contexte na fitiavatena tao anatin'ny firenena jiosy ary ny fanompo-tsampy rehefa ho antsoina iverina ho an'ny jerosalema manomboka iverina ho jerosalema zany ao averina ho aorina indray ny tanàna averina indray mandeha zany ny reconnaissance sy ny ina moa zany ny souveraineté nationale tamin'ny fotoanandro de zay no atao hoe misy antso alefa amin'ny antim-panahy rehetrarehetra henoy zao ry antim-panahy mandrenesa ianareo ponina rehetra amin'ny tany eo amin'ny 4 de zao ny voalaza manamasina ny fifadekana ozy izy miantso fivoriana masina angony ny loholona sy ny ponina rehetra amin'ny tany ho ao an-trano Jehova Andriamanitra reo koa mandehana mitaraina amin'ny Jehova miantso za eto zay zany no vali ny namana fa raha ohatra ka fampiavanana de zahay zany dia mametraka mihitsiny fa raha fampiavanana tsy eo ambany fitarihan'Andriamanitra de clan foana no hitranga de fifandirana foana no mety anjaka de samy maka an'io azy foana de toa milamina nefa efa miforona indray mandeha vaovao indray ny fifandirana sy fanandrinana miantsoa fifadiakanina fivoriana masina ka angony ny loholona eto zany de tsy iza fa ny notable mitondra firenena rehetrarehetra institution rehetrarehetra raha direct de ny sénat io CST angony ny loholona reo atim-panahy tokony amantatra hoe inona moa ny tokony atao fampiavana-pirenena miaraka amin'ny FMM io zany FFM azafady sy ny ponina rehetra amin'ny tany oka iroso ny fanjakana zany zavatra zany dikany fifadekana io de zao tena zavatra national natao le zany efa mba tongatonga sainy ihany tena tamin'ny fotoanany 91 misy kaonandoha-pirenena ka tsy kaonandoha-pirenena politika fotsiny be de be ny fikaonandoha politika fa ndraindray de mitarika tabataba fotsiny fa tena fikaonandoha be tena eraky ny nosy national fiantsona ataony mpitondra fanjakana mihitsy zany ataony institution ny FFM zany ataony senita zany ataony CST zany ataony CT zany ataony gouvernement ataony présidence avondrona ireo dia miantso an'izany eto amin'ny firenena raha ohatra ka tiana ivondrona zany hoe Andriamanitra mampiray Andriamanitra fitiavana zay zany tsy maintsy atao ny ponina rehetra amin'ny tany ary ny loholona ozy izy toy izako vetivety namana fa eo amin'ny toko faharoa indray de zao no antso atao zany manomboka amin'ny andininy 7 hatramin'ny 4 de manao hoe ny fonareo no tiatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa amindra fosiantry izy maharo-po sady be famindram-po izy manenina amin'ny loza fa andrao mba hanenina ihany izy ka amela fitahina aorina amela fitahina raha atao zany de zao hoe na ny loza tokony hiatra dia manenina Jehova dia mireserve fitahina ho an'ny firenena izy ny antim-panahy no antsoina enoy zao ry antim-panahy fangamo de laha ny antim-panahy ty firenena malagasy ty aza daholo no tenena fa hoe comité des sages ny loholona ny CST milany zany tokony ataonareo zany tokony anangonana amby ny zavatra hafa politika fa zany tokony atao ndrao dia amela fitahina aorina izy ny andiny fenamby folo angony ndray mandeha izy ny vahoaka manamasina fiangona vorio ny loholona zany natao hoe zava-dehibe tokony atao raha tateraky zany raha sotra masy no resahana raha tateraky zany dia mandeha araka ny tokony izy io fampiavanana io atraizany tokony aina ho anareo amin'ny hoe atateraka an'izany inona ny mety antony na sakatsakana tsy ahafahana manatateraka an'izay raha mijery ny toera raha am'izao tsika fahitana ro miraharaha azy ny tokony aina namana fady zao raha manamarika zany ny olona anatin'ny mba miresaka amin'ny teny io de hoe be debe le atoko-pivavahana tonga miteny hoe manana vahaolana fampihavana am'izao tsika miteny zao dia mety araka le tenitsika tamin'ny farany teo efa 30 anoano reo mieritreritra ny latsaka ho fidina ao anatin'izao fahasarana firenentsika zao zany de mirongatra reo olona to tsy famahana olana ary ny tena ao ambadika fa manararoatra n'le olana mba azahoana tombony ary firy moa anaty zao
korotana sy fijaliany firenentsika zao ny lasa manan-karena tapoka lasa manana be dehibe mihitsy firina vita trano be dehibe ary firy ny olona any amin'ny tsy fantatra tsy hitam-piaviana tany lasa tafatsangana tapoka eo amin'ny toerana anankiray sinsasisy ka ny tokonaina zany no hoannay reto de zao ny fitsanganana ito am'izao tsika am'ty zao de mba miaro mihitsy ny firenena tsy ho latsaka any amin'ny lalina mety tsy fa lalina na lavaka indray zay mety ilatsana be dehibe ny zavatra nentinay teto hoe be dehibe ny mpampiavana be dehibe ny mieritreritra zao ny tona firenena fa ny baiboly zay hoentina isaky ny zomariva eto zany namana fa de mba ho balizy ho an'ny firenena sy ho an'ny olona rehetrarehetra hoe sy ho an'ny mpitona fanjakana hoe aiza tokoa moa zany ny tokony ho lalana alea am'izao fotoana mahazo ny firenena zao fa zao namana fany mba tiako tenenina kely miresaka mpitona fanjakana any tsika teo namana fidy tao amin'ny andro tamin'ny fanjakan'ny Estera tamin'ny androndry Amana zany ry Mordecai sy ny sisa dia tovitovy am'izao firenentsika zao misy olo anatin'ny fanjakana anatin'ny fitondranao a tena feno fankahalana feno fialonana tsy fampandrosoana ny firenena mihitsy ny tao anatin'ny loha fa de arena fifamitehana fankahalana ary zany karazan'olona sy sainy zany nameno ny fanjakana dia tamin'ny fotoana anankiray nitsangana teo anatrehan'ny firenena ny ataontsika hoe Estera sy Mordecai ary Estera de nilaza tao anatin'ny fanjakana tao hoe ato anatin'ny fanjakana ho ato andremato filoha mpitarika misy olona feno fankalana feno faratsiana sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa ary amin'ny Estera toko fa efatra ny vakitsika Estera toko fa efatra ary ny andininy fa enina Estera toko fa telo azafady ny andininy fa enina vakitsika aminaran'i Jesosy ary nataony Amana ho zavatra kely loatra ny amintsy tanana amelan'ny Mordecai irery ihany fa efa nambara azy ny fireneny Mordecai ka dia nitady andrikana ny jiosy rehetra era amin'ny fanjakany any Sirosy koa izy de ny fireneny Mordecai zany zavatra any misy atao amin'ny firenentsika fifankahalana ny betsaka ary ny zavatra manahirina dia rehefa tonga amin'ny fanjakana ny ekipa anankiray de migadra ny ekipa vitsivitsy sy ny sisa colonel na gendarme filohampanjakana sy ny sisa rehefa mivery indray ny anankiray afaka indray ny teo aloha de managadra indray sy ny sisa de ohatry zany hatrany hatrany de atao anatin'ny fanjakana nisy karazan'olona ohatry zao zay hitanao eto anatr'zao namana famba milaza hoe ato anatin'ny fanjakana ny tena ny olana malagasy de tsy ny fahantrana akory tsy ny tsifisiny ny vola na tsifisiny ny mpitarika fa tsika samytsika atao anatin'n'ity fanjakana malagasy tia mifambotry mifamely ary mifandrigana zay tsizy mihitsy am'izao tsika am'teny zao ka am'izao tsika am'teny zao de efa mivily makany amin'ny clan araky le teny namana fidy teo ny tantara hoe ety ekipan'ny gauche tia ny ekipan'ny droite tia ny centre rehefa reto ny tonga eto de migadra daholo ny gauche droite sy ny sisa ary tam'izany fotoa zany no nitsanga ny Estera de ty eritseritra Estera ty sy fanantenany Estera ty ny fanantenany namana fa na mamaly an'le resako teo Estera toko fa efatra ary ny andininy fadimy ambe folo sy enina ambe folo zao ny voalaza ary nampitondra taratasy ho any amin'ny Mordecai Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetrarehetra zay hita ho sosana ka mifadiany nanoho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa ary am'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na de tsy araka ny lalàna aza le hiditra ao amin'ny mpanjaka no tianatenenina androany hoe ry mpitondra fanjakana malagasy solution zao firenentsika zao de ao amin'ny mpanjaka ao amin'ny mpitondra am'izao tsika am'teny zao rehefa tonga tao amin'ny mpanjaka nama Estera de zao ny zavatra nitranga nahita fity tamin'ny mpanjaka Estera ny eken'ny mpanjaka ny aona taminy ary rehefa tonga tao amin'ny mpanjaka Estera dia nambarany Estera fa ao anatin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny mpitondra mihitsy misy ny olana mahatonga ny fisavoritahana sy ny fikorosofahan'ny firenena ary rehefa nahita an'izany ny mpitondra fanjakana tamin'ny fotoan'androny de zao ny toromarika izay nomeny Estera toko favalo andiny faena miaraka tamin'ny Estera zany sy ny mpitondra fanjakana ataoko ahoana ny fijery ny loza manjo ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny avako ry mpitondra fanjakana raha ohatra ka ny firenena mikambana na firenena avany ivelany na olo-kafa no nandrasatsika hijery ny olana antsika eto Madagasikara de mbola hiverina ihany ny olana ary zahay matahotra am'izao fifidianana ho avy zao hoe tsika rehetrarehetra ilatsaka filohampirenen'ireo ve mahafantatra tsara ny olana eto Madagasikara tena olana ho an'ny Madagasikara ny olana ho atsika de zao manjaka eto amin'ny firenentsika ny kalalao ny voalafo zany hoe ny mpangalatra ny mpijirika ny tia tena sy ny sisa sy ny sisa
ka tsy hany ny olana fa ny fanalana mihitsy ao amin'ny fanjakana ireo fosotra mahatonga amin'ny fahantrana ny fitiavatena reo ny olana ka nytoromarika alefa zany na manafandro any de zao hoe manao antso ampitondra fanjakana izahay raha azo atao ao aminareo ny lakile zao firenena malagasy zao ary raha tsy mahay nareo fitondram-panjakana de isy olona hiakatra ihany eo ary tovy miakrizy noho izao ary ny zavatra itsaka eto amin'ny firenena malagasy fa de ninareo mbola amin'ny fanjakanao aoka hitovy amin'ny zavatra nitaka tamin'ny andro universitera araky le tena manafidisaony teo vorono olona vorono manam-pahefana rehetrarehetra vorono zay olona mbola tsara fanahy tena matahotra n'andriamanitra sy tena tia zao firenena malagasy zao ary eo ka andeha amin'ny fibebahana ny dikale fibebahana mantsy na manafidy de zao fanalana mihitsy fotony ny ratsy le fibebahana resantsika teo aloha de hoe fonay anao amin'ny adalana ataonao teto amin'ny firenena fa fibebahana tiako teny andray de zao sahatsika eto amin'ny firenena malagasy hoe ny manala mihitsy reo zavatra manapotika firenetsika mandrava na olo zany na sainy zany ka eo mihitsy na matsy fikamanana zany ny tiako idirana satria ny tenenao teo hoe ny zava-misy eto amintsika am'izao dia ny voalavo sy ny pijirika moa zany tenao tenenina mpangalatra sy mipandroba zany fa malasa sainany ny pijirika sy ny ratsy ve ny lasa mahazo fitondrana sa le fitondrana mihitsy mampiovan'ny olona ho lasa pijirika sy voalavo satria raha mahita fa teto amin'ny firenena inge betsaka ny olona hoe mba filamatra atao anaty fiarahamonina na any anivona fiangonana amina fietsika fitondrantena fa rehefa tonga ao anatin'ilay fitondrana dia miova zany zavatra rehetrarehetra zany hoe mila esorona hatrany fotony zany ozy izy tsy lafo teo zay mahatonga n'le fantahina mipetraka ihany hoe ny voalavo marina moa ive zany lasa mpitondra sa ny mpitondra ny miova ny voalavo rehefa mahazo toerana sarisary le naneona n'le fanontaniana anao toy izao kely na manafidy le teny teo fa zay misy tiako atongavana hoe fampihavanana inona moa zany tena ilatsika malagasy am'izao tsika miteny zao ny olana eto amin'ny firenetsika tsika ihany no manimba ny firenetsika mialatsinana manafa fa mahitsikely ny resaka andrano atao mika toko fahatelo ty vaky teny vakiko ty ny zavatra misy eto madagasikara am'izao tsika miteny zao mika toko fahatelo andiny faraky amely folo ny mpife de mitsara azahoana kolokolo mika toko fahatelo andiny faraky amely folo ny mpife eo amin'ny firenentsika de mitsara na manapaka mba azahoana kolokolo ary ny mpisorona mampianatra azahoana karama ny akabiaza ny mpitondra zany na mpitondra fivavahana am'zao tsika miteny zao de mandoalika eo amin'ny vola avokoa amin'ny vola zany amin'ny arena sy ny volinahitra ary ny toena ary ny mpaminany manao fankatoavana azahoana vola nefa Jehova mbola iankinany ihany hoe tsy atao amintsika ve Jehova tsy isy loza anjo atsika ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika dia feno an'izany ny firenetsika ohatra ny tady ho marina zany resaka zany hoe lasa voalavo daholo ve mpitondra sa ny mpitondra ahoana moa le fanteroteronatonga izy lasa voalavo voalavo ve nitafakatra eo fitondrana sa le rehefa tonga eo ny olona no lasa voalavo riavana fianam-boalavo samy mikepoka zay azo ao amin'ny mika toko fafito amalitsika azy loka toko fafito adily voaloha sy faharoa mika ihany de zao lozako loza ho an'ny firenetsika fa efa tonga toy ny fitazam-boankazo ny firenena sy toy ny fitsimponam-boalopoka tsy misy saloha hoanina na aviavy mialy taona zay irin'ny fanahiko io teny miko io de marina loza amina tambo fa de feny voalopoka feny bois de rose feny volamena feny voankazo feny noarena zay misy eto amboniny tany firenetsika fa zao tsisy afaka amakytsika tsisy afaka mihinana mihitsy io fa maniro eo tokotaninao voalopoka sy ny zavatra rehetrarehetra fa tsy afaka amaky ianao fa misy maka ny voalavo ny maka azy eo amin'ny andiny faharoa lany tsy misy amin'ny firenena intsony ny tsara fanahy eny tsy misy olo marina ao amin'ny olombelona samy manotrika andratsadra avokoa izy eny miaza ny rahalany amin'ny arato izy rehetrarehetra voninanao ratsy ny tanana mila ny mpanapaka namanafa mila ny mpanapaka azo ny kolokolo mpitsara ary ny lehibe milaza ny fitsiritany fanany ka izany mety mandrarary azy na de ny tsara indrindra ao aminy aza de toy ny roy ary na de ny mahitsy indrindra ao aminy aza de ratsy noho ny fehitsilo tiana ho tenena zany de zao tsy ny vahaolana amin'ny firenetsika de zao tsy misy olo marina tsony eto amin'ny firenena araka ny voalaza to tsy misy tsara fanahtsony ary voninanao ratsy daholy na ny mpanapaka na ny mpisorona na ny mpaminany na iza le ratsy tiako tenena de zao ny fitiavam-bola tsisy fitiavana ny mpiray tanindrazana tsisy fitiavana ny olona itsony fa ny tena
ny tenako zany manjaka mizotsika amin'ny teny zao ka nylesona tsipy de izao ry havana za zany mieritreritra ny vahaolana sy ny fampihavana resantsika eto hoe zany marina ve ny tena vahaolana namana fidy fampihavanana fa ny fampihavana tena tiana ho resahana namana fa de izao tsy maintsy miverina eo amin'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra ary matahotra tena matahotra hoe reo olona rehetrarehetra ho fidiana ho avy eo anie de ohatran'ny olona efa teo daholo ihany ny akabeazany fa zany hoe sao de arak'le teny teo hoe ho tonga eo ihany de hitovy amin'ny rehetrarehetra teo ihany aleoko mieritreritra n'le hoe efa eo amin'ny fitondrany eo le olona mizotsika amin'ny teny zao no miova ohatran'ny Nebokadnezara ohatran'ny Davida ka de miverina eo amin'Andriamanitra dia mikarakara ny mahantra ny mijaly ajanona tanteraka ny alatra ny kolikoly zavatra rehetrarehetra tsy azontsika teo Madagasikara ve ny manadio manome azy ny ray aman-dreny firenetsika ka aripaka ny voalavo aripaka ny kalalao aripaka ny mpijirika fa Andriamanitra ny didin'Andriamanitra sy Jesosy no mitondra eto namana fa tizako vetivety zay zavatra resahany zay namaky nimika mantsy namana tsy lafo teo hoe ohatrany ahoana ny toejavatra ty androany ty zany araka ny fanambara tirem-piandohana de todika manampahefana ny fitondrana mihitsy zahay mirahalahy androany zao no voalazany mika toko fahatelo ny andiny voalohany mika toko fahatelo andiny voalohany de zao no voalaza ny lohateny de ny hoe ny nahadiso ny lehibe Israely sy ny mpaminany sy ny andravana ny Jerosalema misy andraikitra lehibe farany zany avy amin'ny mpitondra firenena ary mpitondra firenena no afaka mandray andraikitra lehibe mamoaka azy zao ny voalazany voalohany ary hoy iza masiny ianareo miaino ry loholo ny Jakoba sy ianareo mpanapaka ny taranak'Israely tsy anjara raharahanareo va ny hahalala ny rariny apetraka Andriamanitra amin'ireo mpanapaka ny loholona ny mpitondra firenena ny hahalala ny rariny tsy vahoaka madinika no halalan'izany voalohany tsy anjara raharahanareo va ny hahalala ny rariny ozy ny tenin'Andriamanitra ry loholona CST CT Senita FFM présidence primature tsy anjara raharahanareo va ny hahalala ny rariny tsy olona ivelany tokony halalan'izany voalohany fa ianareo institution manapaka eto amin'ny firenenareo no tokony hahalala ny rariny ary nareo no tokony farimbona ary anao zay isiny Jehova anapaka eto amin'ny firenetsika fa amin'ny andiny fasivy de mbola averiny ny antso masina ianareo miainoa izao ry loholo taranak'i Jakoba sy ry mpanapaka taranak'Israely dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mandika ny itsy ny rehetra mbola manao antso ny tena mpanapaka eto amin'ny firenena zany tenin'Andriamanitra zany ampy zay ny ohatrany hoe nanaovana tsinitsina ny rariny fa oka hieritreritsika ry amantatra hoe ndrao dia tara loatra tsika ka hahatonga ny firenena ho potika hahatonga n'Andriamanitra ho tezitra eto amin'ny firenetsika noho zany dia aokotsika zany andrafaingana zay fanapaha-kevitra zay fieverana tokony hoeverina tsy mbola noheverina aza tokony hoeverina satria miantefa amitsika anjara raharahanareo zany hoe inona moa ny rariny tokony hampandroso ny firenena inona moa ny rariny amahana ny olana inona moa ny rariny isiny unité eto amin'ny firenetsika ao anatiny zao fiatrehana ny fidiana zao somary rehefa miazakazaka ihany keo ny fotoana rehefa madivadiva ifarana sady ity larana fahavalo sady farany amin'ny fandarantsika ity mety be dehibe ny nanaraka ny fandarana isaky zoma ny farany izy ho an'ity androany ity aorinan'lay andiam-pandarana anakivalo mikasika fampihavanana inona ny mety lojika itoizan'le izy satria mijanona eo ve dia mivalona miaraka amin'ny fanarahana fandarana izay resaka fampihavanana netinareo zay hevitra rehetra ny voizina teto zay sa misy sehatra iverina miala n'lay sehatra ny anao manjery ahafahana manao pratika na ahafahana miatrika an'izay na ho andreo mpijery mpanaraka amin'ny fandarantsika na ho andreo manam-pahefana mazava ho azy zay lazainareo hoe tena iantefany hiafatra amin'ity fandarana faran'ity ny raha isika ohatrany hoe série anankiray zany ty programma hatramin'izao fahavalo zao itya ny fanirianay zany dia mba hitovy amin'ny Estery izahay marina fa olona tsotra sy ny sisa kanefa mitondra arak'izay azo atao zay ny tenin'Andriamanitra ny tenin'ny soratra masina izay sarotra raisina kanefa rehefa entina sy raisina dia mamaha olana
misy tantarakely anankiray na manafa tao amin'ny hôpitaly anankiray rehefa tonga tao amin'ny hôpitaly ny professeur anankiray anao visite médicale ny marary rehetrarehetra dia tonga teo amin'ny fandrina anankiray ty professeur ity ary rehefa tonga teo amin'ny fandrina anankiray izy dia manao visite zany miaraka amin'ny mpianatra médecine mijery ny marary dia rehefa tonga teo amin'ny fandrina anankiray ty professeur tya dia nijereny le marary anao atao visite matory ary matory hafahafa satria tsy mihetsika mihitsy dia rehefa nikapohan'ny professeur atao ny marary dia gaga izy nevaloarika ny tarehany fa tsy matory ty marary ty fa maty dia nasory ny professeur ny lamba dia nitsapainy nitsongony teny efa maty ka ile marary ambony fandrina fa mipozy leo ambony fandrina ohatrany matory ary ny olona rehetrarehetra tao anatin'le chambre tsy mahafantatra hoe efa maty le olona eo fandrina anakireo ohatrany hoe olona matory tsara dia rehefa nanao visite teo ny professeur dia nanomboka ny teste sy ny valoarika dia ny teny nanao hoe iza no garde malady teto tamin'ny alina atsovy ao aminatin'ny alatsara hoe le garde malady dia nampanatsora tany garde malady dia hoe naverin'ny professeur tsara milony le body fotsy dia le marary ohatrany hoe matory any dia rehefa nampanatsona le garde malady dia nanontany iny izy manahoana ny marary tsika dia ozy izy le garde malady mahafinaritra ozy izy dokotera fa mba natory tsara izy tamin'ny alina nanomboka tamin'ny firy ny natory tsara ozy teo amin'ny amin'ny raiky ambin'ny folo sasa teo natory izy ary matory tsara dia teste le professeur miteny hoe gadraiko ianao ozy fa tsy matory ny marary io fa efa maty ary efa maty tamin'ny alina ary ianao tsy manao garde malady fa dia inona fotsiny nataonao teto tsapaonge io marary izy dia nanomboka taitra le garde malady dia nijery tsapan'le marary le marary tsy matory fa efa maty dia verina nijery le marary le professeur ary nantso anatona akaikaiky an'ireo mpianatra ho dokotera zany hoe jerenareo zao dia rehefa nijerena voainga amin'ireo mpianatra le marary nijerena zany jereo fa eo amban'ny lamosiny ny comprimé rehetrarehetra le comprimé tokony hohanina zany zay tokony nahasitra anazy ao amban'ny lamosiny dia vao mainka natesitra ny professeur dia niteny hoe iza médecin de garde tamin'ny alina dia niteny teo daholo sy ny sisa dia rehefa nijerena le fanafody tao amban'ny lamosina tsy fanafody 3 andro na 4 andro fa efa fanafody efa 4 andro mihitsy no tsy nohan'nyty marary ty ka mahatonga an'le marary maty dia zao no tenyny professeur io na ny médecin de garde zay rehetrarehetra mpianatra ny médecine teto nandritra ny hoizoro gadraiko daholo mijery ny firenena malagasy tsika am'izao tsika am'teny zao dia ohatrany hoe mbola miainy zany ny firenentsika ohatrany hoe mbola mety zany zavatra misy eto tanindrazana ry havana efa andala pampitehana ny fiarahamonina ny moraly jerevo ny tanorantsika eto Madagasikara jerevo ny rehetrarehetra mihitsy na inona araka le teny teo hoe ny mpitsara ny mpanapaka ny loolona zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anaty loto ao anaty fantikana ny didin'Andriamanitra ry havana misy professeur eto amboniny tany dia Andriamanitra ho adin'Andriamanitra daholo mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana rehetrarehetra ary any amintsika no izaka zao olona zao ka niantso ataony hoe dia izao iza daholo ny garde malady iza ny médecin de garde am'izao tsika amin'ny teny zao nandritra n'izay firitaony zay magataka anareo zahay jereo firenena malagasy vonjeo angana mihitsy fa tena efa be dia be ny mialaina sy maty am'izao tsika ny teny zao namana fa sady amarana mifandarantsika fidson amitina ny resadresaka sy ny afatra tsara ho fantatra ho an'ny mpijery atsika taoriana zay andeha ampandarana anakivalo tao anatin'ny loha hevitra hoe fampiavarana zay saotra tompo zao no teny ao amin'ny exodus ao rehefa hoentiny mosesy mivoaka avy any Egypte ny zanak'Israely ho atao firenena mahaleo tena ndray mandeha avy amin'ny fanababoana 4 siècle efa-jato taona dia aorina ny mahafirenena azy eto exodus 20 ny 5 hatramin'ny 9 dia misy an'izao eno tsara ry havana ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra koa ankehitriny raha ian'ny feoko tokoa ianareo ka hitandra ny fanekeko horakitra so ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra raha mieny ny feon'i Jehova nareo mpanapaka mpitondra firenena isa-tsokajy ny eto Madagasikara ho ataony rakitra soa ho an'i Jehova ty tany ty satria azy i Madagasikara koa dia ho fanjaka-pisorona firenena masina ho ahy ianareo ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely 7 dia nandeha mosesy ka nampaka ny lolo ny vahoaka
dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo a zay nandidiany Jehova. Rehefa avy tamin'Andriamanitra amin'izay dia nangony daholo ny ola zany hoe ny mpanapaka mpitondra firenena dia nampitana an'izany hoe raha tiana androso ty firenena ity, raha tiana iolona ny maha izy azy dia zao a oka ny didin'Andriamanitra atao manjaka eto amin'ny firenena eto. Fa tena maranako azy namana fa dia te hiresaka vetivety ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny vahoaka malagasy. Zay no an'ny mpitondra fanjakana. Fa zadiny fa ny mpitondra fanjakana dia misy vahoaka hoentina ao amin'ny petera voalohany toko faharoa ny andiny telo amby folo hatramin'ny fito amby folo misy hafatra ho an'ny vahoaka. Eno tsara zava malana ho an'ny citoyen zao ny voalasa petera voalohany toko faharoa ny andiny fahatelo amby folo hatramin'ny fito amby folo. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona ka nampanjaka io satria ambony izy, nampanapaka satria ny raha na hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Ho toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampanginana ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovantsoa, fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanararotana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Indraindray dia sahirana ny vahoaka hoe vahoaka demokratika tsika andao atao zao aoka ozy izy tsy ho ararotina hoentina manao tao foana manao ratsy zany fahafahany zany mahavahoaka demokratika zany no afatr'Andriamanitra andry fito amby folo manajany ny olona rehetra tiava ny rahalahy matahoran'Andriamanitra manajany mpanapaka te hiantso ny vahoaka koa zahay oka mba tena ho haitsika mandanjalany atreto ny mahavahoaka demokratika, atreto ny fanajana, atreto ny fanajana mpitondra, ny fanajana ny olona rehetrarehetra mba hisi ny filaminana eto amin'ny firenena. Eto am-pamaranana namana fara izany dia zao nisy fantaninao ihany teo hoe ahoana ny tohiny rehefa avy eo. Zahay zany dia maniry ny mba hisi ny vahaolana maharitra eto Madagasikara zany maharitra zany avy amin'ny Jehova zany. Tsy fampandrosoana maharitra no mbola tadiavitsika amin'ny Jehova fa vahaolana maharitra avy amin'ny Jehova. Fa rehefa maharitra vahaolana dia misy fandrosoana maharitra. Noho izany dia zao voniny zahay ny ekipanay afaka mitondra zay anjara briky ny mampitory filazantsaranay ho amin'ny fiainan'ny firenena. Raha misy hevitra tianareo angatahana antaninanay dia voniny zahay ary disponible foana mandre fotoana rehetrarehetra. Ny telefoninay efa eny amin'ny écran eny raha mandeha ny fandaharana moa manana trano koa izay afahanay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny firenena dia eo amin'ny trano eo Isoraka eo amin'ny trano fianarana anglisy Eli fianarana anglisy eo Isoraka ao zahay no mandray olona amin'ny andro alahady amin'ny valo sasany amin'ny valo maraina hatramin'ny sivy sasany dia ny alakamisy folakandro amin'ny efatra hatramin'ny enina. Zay zany ny tohiny ny namana fa mbola manana sitrapony Andriamanitra ny amin'ny tohiny fandaharana fa zay aloha zany atreto no voninandray ahafahana mifandray amintsika ahafahanay manohy ny contribution-nay ho an'ny firenena. Tsy mpanao politika zay dia ny anjaranay ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara, ny vavako an'ny firenena mba hidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fiaran'ny firenentsika amin'ny fitoniana amin'ny fiadanana. Eny ary dia mifarana ihany koa ny fandarantsika amin'izao arina izao, fandarana izay namarana n'ilay andiam-pandarana miresaka momba ny fampihavanana arak'izay hevitra voarakitra ao amin'ny Baiboly sy ny soratra masina niarahantsika tamin'ny zareo avy ao anivo ny antsoina hoe ekipa laika izany isaoran'izy mirahalahy niaraka tamintsika teto foana tao anatin'izay fandarana anankivalo zay. Toy izay koa ny teknisianina izay niarany salahatra any tamin'ny fanatotosana ary indrindra ianareo izay nahafo fotoana sy lina nanongilatsofina nanokana fotoana nijerevana izao fandarana izao hatrany ary dia makasitraka sy makatelina no sady mametraka ny mandrapitafo amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.